Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 17 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 18 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina. Indrindray ary ny vaovao natokana ho anareo eny amin'ny morontsiraka. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, andrahoana mitsokotoko arahina orana tandrifindrahona vitsiny vao maraina, avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony avaratra, adiny Mpanonja, Nanonjabe ny ranomasina, Avony Onja, ray hatramin'ny 1.5 metatra. Kapesta hatrany Manoro, andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro, avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny Mpanonja na Nanonjabe ny ranomasina, Avony Onja, ray hatramin'ny 1.5 metatra. Manoro hatrany Tolaniaro, omena ny andro amin'ny ankapobeny, ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Nanonjabe ny ranomasina, Avony Onja, 1.3 hatramin'ny 2.2 metatra. Tolaniaro hatrany Sainte-Marie, andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro, avy atsimo amin'ny ankapobeny fitsokandrivotra ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Nanonjabe ny ranomasina, Avony Onja, 1.3 hatramin'ny 2.2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Saint-Vincent, andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro, avy Atsinanana amin'ny ankapobeny fitsokandrivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Avy atsimo na atsimo Atsinanana ny tolakandro ka ho 19 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny Mpanonja na Nanonjabe ny ranomasina, Avony Onja, ray hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, isorana tandrifindrahona manamorona ny melaky, omena ny anakafa, avy atsimo na atsimo andrefana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny Mpanonja ny ranomasina, Avony Onja ho latsaky ny 4.5 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifindrahona ny maraina, omena ny andro ankoatr'izay, iovaova andrivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora, avy andrefana ny tolakandro ka ho 19 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray, ho tony amin'ny ankapobeny ranomasina, Avony Onja ho latsaky ny 4.4 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, isorana tandrifindrahona ny Atsimo-Nosy be, andrahoana mitsitokotoko na ibalika ny masoandro ny anakafa, avy avaratra Atsinanana andrivotra ny any amin'ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, avy Atsinanana andrivotra ny maraina ny anakafa ka ho 19 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, avy atsimo andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny Mpanonja ny ranomasina, Avony Onja ho latsaky ny 2 metatra.